konta malagasy dia mametraka fa tsy maintsy andraisana fepetra entitra ny ady atao amin'ny fanolanana feno abibiana izay ataona karazana olona mety hoe maty fanahy angamba. Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny raha mahakasiky ny sazy fanolanana zaza tsy ampy-taona no zavatra ho resafintsika androany ary malaza amin'ny réseaux sociaux ihany koa ity zavatra ty nanambara manko ny mpitondra-tenin'ny gouvernemanta tsy izy moa zany fa ministry ny fampianarana teknika sy fampifanaraka-asa Ilalatina Rakotozazafy tsy hempotra amin'ny fampiharana ny lalàna famaizana ho famotsirana na castration ho an'ireo olo-mpanolana zaza ry zareo amin'ny gouvernemanta ary ny fanampahan-kevitra ny HCC ihany no tenin'ny farany ary nanambara izy fa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroena na HCC no rafitra faratampony miteny hoe mifanaraka na tsy amin'ny lalam-pandroena ny lalàna iray ary efa niteny ny HCC fa mifanaraka amin'ny lalam-pandroena ny lalàna vaovao nanovanany andininy sasatsasany ao anatin'ny fehezan-denin'ny lalàna famaizana code pénal zany mikasika ny fanasaziana ireo mpanao habibina amin'ny fanolanana indrindra ny zaza tsy ampy-taona prédateur sexuel dia tsy misy rafitra hafa intsony afaka manao remise en cause an'izany na avy eto toerana zany na avy any ivelany tsy mifanipaka amin'ny andiny fahavalo ao anatin'ny lalam-panorenana mikasika ny fandrarana ny fampijaliana olona na acte de torture akory io lalàna io hoy ny HCC hoe tsy maintsy hajaina ny antsipiriany amin'ny maharaharaha ara-médicale azy opération médicale mba tsy hisy fingirifiriana douleur ou souffrance aiguë rehefa manao ny famosirana castration na tsindrona zany an'ilay olona voaheloka tanteraka tamina asa fanolanana rehefa tsy misy fikasana hoe hanao fanahihina hampangirifiry ilay olona ho vosirana ho tsindromina zany ary indrindrandrindra rehefa sazy voalazany lalàna sanction légitime dia tsy torture tsy traitement inhumain cruel ou dégradant araka ny famaritan'ny fifanarahana iraisam-pirenena sy ny lalam-panorenantsika izay ny fiarovana ny zaza dia sady voalazany lalàna iraisam-pirenena convention internationale des droits de l'enfant ao amin'ny andininy faha 430 no iantohany lalam-panorentsika ao no andininy faha 120 iza no amboniny azony zaza voalana sa azony mpanolana firenena manana fiandehanana i Madagasikara adidiny fanjakana ny miaro ny zaza rehetra ao aminy ka mandray izay fepetra rehetra ahafahany manao izay fiarovana izany ny tanjona dia tsy ny hamerenan'ireo mpanolana mpanao habibiny ireo ny filandratsiny tsony izany nahatonga ny HCC ny teny fatao castration chirurgicale mihitsy amin'izay mandrakizay tsy manana filana aranofo intsony ilay olona fa raha castration chimique dia vonjy maika fotsiny ka mbola mety afaka mamerina ny habibiany indray ilay olona rehefa avy nisazy fintina ny fanazavana nataoko tamin'ny mpanao gazety androany maraina ireo amin'ireo mahampitondra teny ny gouvernemanta mikasika ny fahavononana ny filohan'ny repoblika mivady hanao ny fomba rehetra hiadina amin'ity fanolanana zaza kely tsy ampy-taona ity feno habibiny ity izay manko ny fanambarana nataon'ny ministre Ilalatina Rakotozafy izay ny sazy mahakasika an'ireo mpanolana zaza izany fa maninona ary raha andraisana fepetra ihany koa mena sazy henjana ihany koa mitaky sazy henjana ihany koa ireo mpanao kolikoly ho anareo mpitondra fandrakana izay manao kolikoly na iza anao faratampony ihany koa na ny farany ambany ity omeo sahazazany ihany koa ireo mpanao kolikoly atsika eto tsy miteny hoe mila tsindromina koa hamotsorina koa fa mila amena sahazana azy mba tsy hamerina kolikoly amin'ny avolenta ihany koa io tsy resaka habibina fa resaka manamotika ny firenena mampahantra ny firenentsika ny fanaovana kolikoly ko miangafy mangataka amin'ny anareo koa fa indrindraindrindra na nareo solomba mamoaka zany na nareo mpaneny gouvernemanta zany asionareo sazy ihany koa raha henjana ianareo mitaky izany hoe sazy ho an'ny mpanolona zaza zay dia isaorina aloha nareo fanandraindraikitra izany zay mety hita ihany koa mety hahatsara zavatra fa mandraisa fepetra ihany koa ho an'ireo lehibe izay
mpanao kolikoly. Io manko raha tena marina ny mpanao kolikoly ireo manko ohatrany hoe voromailala na voromahery. Fa ny olona madinika kely ary raha ohatrany vorondolo raha manao kolikoly dia alefa any Antsafana, Antanimorana, any amin'ny directa, any Amponja. Fa ianareo ohatrany hoe voromailala, trondro-baventy ireo tsy mba andraisana fehipetra ihany koa. Omeonareo, atoloranareo lalàna na sazy ihany koa hamafaizana mba tsy hisiany kolikoly avolenta izay ataonareo. Koa izay no fangatahana amin'ny mpisehatra mpizara vaovao. Izay ihany koa no vaovao maresaka ity manko misy vidéo tapatapany kely izay fanambarana nataon'ny ministra izay Lalatiana Rakotondrazafy koa misaotra trano ny eno hatramin'ny farany. Makasitraka makatelina tompoko lahy sy tompoko vavy azadino hatrany miabone sy antsika j'aime commentaire. Manoloana ny fankatoavan'ny fanjakana malagasy ny lalàna famotsirana na ny castration ho an'ireo olona mpanolana zaza tsy ampy-taona dia nanao fanambarana ny avy ao amin'ny Amnesty International fa heloka ary tsy fanajana ny zoma olombelona ny lalàna fanaovana izany na io castration chimique na ny castration chirurgicale ka tokony horavaina. Nilaza kosa ny gouvernemanta izay nisolotena ny mpitondrateny Ramantoministra Lalatiana Rakotondrazafy fa manana ny fandrianam-pirenena ny firenena malagasy ka tsy hiembotra amin'ny fampiarana io lalàna io. Ny tanjona hoy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy dia ampianana na ny fanafoanana tanteraka io tranga fanolanana io. Gouvernemanta malagasy dia mametraka fa tsy maintsy andraisana fepetra entitra ny ady atao amin'ny fanolanana fianakaviana izay ataona karazana olona mety hoe maty fanahy angamba na tseko dia mamotika ny fiainan'ny ankizy kely. Indrindra moa zany ireo ankizy kely hoe latsaka ny folo taona olona tsy tompony tenany dia anaovana bibiana amina karazana herisetra ranofo takan'izany dia melohan'ny gouvernemanta iray manontolo mihitsy. Ray izay fa ny faharoa dia ity ny gouvernemanta dia tsy manana heritreritra hemotra amin'ny fampiarana ny lalàna io ary isaorana ny parlementa nandany azy ka aminay dia tsotra be le izy. Aza manao vaindralahy tsy marary ray izay fa faharoa manarakaraka izany ihany koa dia ity ny tanjotsika dia ny anafoana na mba farafaratsy ny ampihana betsaka an'ireny fanolanana miendrika bibiana ireny. Potika ny fiainan'ireo zaza niara ny fanolanana hoy Ramantoministra ka tokony omena sazy mifandraika amin'izany ireo mpanolana. Nambarany Ramantoministra hatrany fa ny firenena malagasy dia tsy mitsabaka ny lalàna izay ampiarina any amin'ireo firenen-kafa. Manana ny fiandrianam-pirenena araka izany ny firenena malagasy ka afaka misafidy ny amin'ny sazy izay tokony omena ireo olona mpanolana. Efa nanandrana isika nanao lalàna tsotra fa tsy naomy dia tsy maintsy mandray fepetra mafimafy kokoa ary izay no mahafanjakana ny fanjakana mandray fepetra mafimafy kokoa mba tsy hisy ny famerenana an'ireny zavatra ireny. Raha ohatra ve mbola misy peine de mort any États-Unis sika malagasy anie tsy miditra amin'izay fomba anaovan'ny zareo amin'ny politika ny fanasaziana any amin'izy ireo sika malagasy anie tsy miditra amin'izay mety hoe sazy mety atao hoe manambany na manimba na mamono mihitsy aza ny ain'olona anankiray avy any amin'ny firenena hafany dia mba misy fiandriana ny firenena malagasy ihany koa ny safidiny amin'izay sazy ampiarina amin'ny olona mahavita abibiana takaneny. Io anie tsy ny olona rehetrarehetra fa le tena mahavita abibiana hoe zazakely tsy manantsiny iny no mpitehanao ny fiainany dia verina kosa hoe mba misy sazy mifanaraka amin'izany mba omena azy mba hahatonga saina azy.